Ilay iny mila fiarovana hoy i bodo. Iza moa mihoatran'ny bodo no mahay mihira ny resaka mihaino zany, bodo, popy. Anisan'ny hira tena tiako zay hiran'ny bodo zay a, ary tsy afeniko anareo fa zay no nahatara antsika teo satria
Elaela ilay izy vao tafaverina tato anatin'ny saiko hoe ay mo Bodo no tena tompon'ny kanto raha vao resaka neniny sy dada izany ary nandova ny Riratsimbazaha mihitsy izy raha ohatra hoe zay no ilazana azy na de ohatra raha hoe tsy mety le fampitahana, ka le izy tsy fampitahana fa resaka hoe tena lova zany a, hitako mihitsy hoe be dia be ny traikefa avy any amin'ny Riratsimbazahavy, Besa sy Laona zay lasa lova any amin'ny Bodo, ny feo ato amin'le Molière mitsatoka tsara ao anatin'izy ka tsy andoka be an'i Bodo hoe ahoana fa merci Bodo amin'ny hiranao iny tena anisan'ny hira-kanto, anisan'ny hira tena tsara iny ary iny hira iny no entiko tapoka no nahafantarako an'ity rehefa le nisy an'le sary nalefako teo reny momba ny ramatoa Kristina Razanamahasoa hoe ay tsingerin-taona nahaterahany androany ka de zay no nandefasako an'iny hira iny, hiarabana azy io am'zany tsingerin-taona nahaterahany zany, ombanao ny Tompo ary hiaro anao amin'ny ratsy sy hanalavitra anao amin'ny ratsy, izany Tompo Andriamanitra izany. Hiresaka olympisme tsika satria rehefa nijery ahy zany sy nandinika lasalasa ihany ny saina zany e, lasa ny saina hoe inona zay manko le hoe maro zany nisy olona niady hevitra tamiko de rehefa nanontany ahy io olona io hoe iza hozy izy mety manana chance sa ho président an'i Madagasikara? De hoy izaho namaly an'io olona io hoe tsy olona ho aho no omeko anao fa critère, na attitude na tempérament-na olona président ka eken'ny olona hoe zany ka président afaka hitarika. Raha ny profil amin'izao fotoana izao tadiavin'ny vahoaka malagasy dia mila olona say izy. Mila olona say izy ary tena tonga de mahasahy mihitsy hoe ity aho, tairo ary. Fa tsy vitan'izay hoy le izy. Fa voalohany indrindra ho any zany atao hoe filoham-pirenena zany, ny olona ho filoham-pirenena zany, c'est pas quelqu'un qui raisonne comme tout le monde. C'est pas quelqu'un qui parle comme tout le monde. C'est pas quelqu'un qui se comporte comme tout le monde. C'est pas quelqu'un qui a une attitude banale. J'ai même dit normale. Une attitude normale. Mais pas anormale non plus. Exceptionnelle. C'est quelqu'un qui voit loin. Une bonne vision des faits. Zao no mitranga afaka roa volana, zao no mitranga afaka telo volana, zao no mitranga afaka enim-bolana, zao no mitranga afaka herintaona. Ity mouvement ty de tsy mamety fa izao ty. Ity zavatra ty succès ty. Ny président, un président de fait na olona mety ho futur filoham-pirenena dia mahalala ny zavatra mitranga sy mametraka ny zavatra mialoha. Un président, un futur président, il doit créer son chemin. Mais c'est pas le chemin qui va le créer.
Un futur président, un président, il va créer l'événement. Ce n'est pas l'événement qui va le créer. Lui-même, il doit créer son propre événement pour qu'il s'émerge du lot. Olona era namana hoe sarotra be zany bainina. Ianao fa dia mieritreritra ho afa tamin'ny andron'ny hoe tany amin'ny avocat Barrot tany sy ny maro aneo ny sénateur tamin'ny andron'ny andriamatoa Barack Obama reny. Fa naninona ny Barack Obama no lasa filohan'ny Amerikanina? Satria tao anatina gouvernorat circonscription toerana anankiray tena misy ny racisme profond sy ny conservatisme profond ancré tamin'io toeran'io no nisy bandy kely mainty métisy mipoitra avany ny s'émerger du lot. Un bon orateur, irréprochable en comportement, sportif, un beau couple, avocat koa ny ilany etsy, intellectuel, irréprochable zany, vendable les produits. Anika tonga de manatona fotsiny ny saosy. Zany hoe raha ohatra zany hoe ianao hieritreritra ho président ka andeha hitady saosy de tsy ianao le izy zay. Manao forcing ohatran'ny Riandry Rajoelina. Riandry Rajoelina tsy président fa manao forcing. Tamy 2009 izy no présidentiable. Satria il était là, il a osé, izy ny briguer ny mairie de azo ny mairie teo am-pelantanan'ny Marc Ravalomanana. Il avait de son jeune âge un comportement exceptionnel. Il s'exprimait bien malgré quelques fautes de syntaxe, va-t-on dire. Un président ne se déplace pas dans les rendez-vous, il reçoit dans son bureau. Un président ne fait pas 20 km, 30 km, 50 km pour aller rejoindre quelqu'un. Oui, ancien directeur de la revue des étudiants d'Harvard aussi, Obama. Zany hoe les comportements zany sy les attitudes azahoanan'le notoriété, ça exige beaucoup de restrictions. Et cela doivent être naturels. Gaga le olona hoe karaha zany ve de hisy bainina hoe hisy olona ohatran'izany? Misy zany a. Misy zany. Un président doit être dépourvu, tsy hoe dépourvu fa ino izy teo manana égocentrisme matanjaka. Eo manko ny tokatongavana. Zao le problème. Anisan'ny tena hoe tsy mahatafavoaka antsika de zao. Tsy tia tenintsika. Na de hoe azafady maro amintsika raha mieritreritra hoe tsika ny nombril na hoe centre de la terre. Fa tsy tia tenintsika. Fivoaran'izao tontolo izao de miainga avy amin'ny amour sy ny haine.
fikolokoloana an'io fitiavana io sy ny fikolokoloana an'io tsy fitiavana io. Ny teknôlôjia rehetrarehetra ny forona sy ny voatra dia avy amin'ny tsy fitiavana. Fahavaloko io tsy maintsy tsokolovoka io. Ino koa ny resaka io? Analyzeo ny tantaran'ny internet sy ny aterneto, ny écoute sy ny espionnage. Avy amin'ny amour io sy ny haine. Zay ny base. Kanefa ny ao anatin'izay le amour zay, le fitiavan-tena, tsy manana antsika. Kanefa koa tsika tsy tia ny hafa. Tsy manana koa tsika. De nefa koa tsika tsy mahay an'le hoe mihahira. Mais je déteste ce gars, je déteste cette personne, je déteste ces gens-là. Notre haine s'arrête ao anatin'ny lohatsika ao, sy ao anatin'ny fotsika ao. Tsy hita izao, tsy mivoaka le izy fa midy ao. Noho n'inona? Noho ny tahotra. Noho n'inona? Noho ny henatra. Ka rehefa tevitra amin'ny malagasy dia ny vavany no mitatatata. Tsisy mihoatra an'izay. Ary raha sendra faible ny eo amin'ny fasiny eo ohatra ny vadiny, dia voadary tontotontrona voafetaky ny tamainana ny zanany. Ary raha fitondram-panjakana izy ka tezitra izy dia ny zandary ny ampiasainy. Lavitra zany zavatra teneniko zany a. Fa anjaranareo manitatra azy hoe sy nyzao satria ny fotoanantsika voafetra. Mila haiko io zany le hoe tsy tiako. Ahoana no anaovana an'izay? Rehefa tsy tiako ianao dia tena jereko tsara mihitsy ahoana no tena fiainganao e. Ahoana no tena entiko laisanao? Ahoana ny mode de raisonnementanao? Ahoana ny mode opératoirenao? Inona ny habitudinao? Eto ianao ve ny tratrako dia eo ianao ny tratrako. Fa tsy hoe tsy tiako le olona dia ao anatin'ny fo ao. Ialahy indray dia andrasako amin'ikeny lahy. Ny olona tsy manao ankeny zany. Ialahy andrasako amin'ikeny lahy. Tonga dia darofana. Fananana ozy izy ny Israeliana napetahany lahy tonga dia darofana io. Tiako tsitsy io zay cause eo fiainga. Fitiavan-tena zany miaro ny vahoakany izy. Tiany ny vahoakany, tiany ny tenany. Ka amin'ny fitiavany tenany zay dia misarime izy. S''ARMER. Raha tiako ny tenako zarako eto malala, raha tiako ny tenako zavahoaka malagasy, voalainao ny vary eo am-pelantanako, voalainao ny sotro hihinanako vary, tonga dia efa raikitra ny rombo. Mila mitady kiraronao ianao. Vao ampiakaranao ny vidim-piainana dia efa rovotra ny paosiko. Zay zany ampiasainao impiry. Tonga ianao tapitapoka ao, ampirevenao ao hoe ampidininao ny vidin'ny menaka, ampidininao ny vidin'ny vary, tsisy intsony ny délestage. Nefa vao mainka mihina mitady kiraroko, dia iny amin'ny trèfle fotsiny miafy fotsiny, sady tsy maintsy tia anao a, tsy haiko le mihahira anao, no tsy haiko koa le fitiavako ny tenako. Raha tena tiako ny tenako mirevolta, mipoitra ho azy le revolta national tonga dia mitambatra ho azy le hery satria ny fitiavan-tena no mitarika an'izay zavatra zay. Fa ahoana kosa moa droitko manana jiro ao an-trano satria za mandoha vola, droitko manana rano ao an-trano satria za mandoha vola. Fa za zany sady ampiasainy laza
Tsy mila jiro sady tsy mila rano, mbola ampiakariny lafo facture. Miala tsiny amin'ny teny an'ity, alika angamba ferifery-tany lanahy. Ka rehefa tsy mireazira ianao, rehefa tsy mihetsika ianao de hozy ny olona hoe alika reo. Ohatry ny alika ny eritreretan'ny olona anao, ny alika raha mbola mivovo. Tanao am'izay le izy. Tsy fantatrao ny fitiavana ny tenanao, tsy fantatrao ny itiavana ny fomba itiavana ny tenanao, hany ka tsy fantatrao ny fomba iarovana izay mety avantazy ilainao anatin'ny fiainanao andavanandro na isan'andro. Zay le izy. Tsy tia teny tsika mianakavy. On n'est pas assez égoïste. On ne sait pas haïr. Ny olona raha tsy tianao de ampidiran'ny predator ny telefoninao. Ny olona raha tsy de noho daholo ny resaka ao de efa voamenga ianao de efa anticipé. Ny olona raha tsy tianao vao mihetsika ianao tonga de efa petafany amin'ny gendarme de any am-pigadrana. Hitanao am'zany? Ny olona tia tena. Ianao ve de mieritreritra fa tian'ny malagasy zany Andry Rajoelina zany? Ianao ve de mieritreritra fa tiany Andry Rajoelina zany Rasoa Makamaro, Rasoa Marimaka sy ry Augustin sy ry any zany? Napondra kely reny. Ianao malagasy de mieritreritra an'zany? Kitiko fotsiny anie le trondro eo amin'ny tanany sakan'ny Rajoelina iny e. Ny sakany fotsiny nany alika. Jereo fa nany alikan'ny Rajoelina raha mihaja lavitra noho ny malagasy. Aiza ny alikan'ny Rajoelina no misakafo? Any amin'ny Jumbo na any amin'ny Carrefour no metsena ny vidin'ny sakafony. Mafy anie ny mahazo an'le malagasy e. Mafy anie ny mahazo anareo e. Ny vazaha menareo tsiny isan'andro. Jereo tsara. Naretiny ty Jeux olympiques. Marie José Pérec, Guadeloupienne. Teddy Riner, Guadeloupienne. Tena voatana mahafaty. Mandeha ny médaille volamena sy ny médaille alimo sy ny volafotsy. Ohatran'reto le mainty hoditra avy any amin'ny colonisation no anisan'ny tena misongadina. Ny équipe de France be dia be mivivy ao anatin'ny luxe amin'le rony. Ils vivent dans le luxe ces gars-là. Mialatsiny aho. Tonga am'zany le refa tena tsy nalao ve ragaty niaritra tamin'le tena hoe tena fanjanahantany iny e. Rehefa jerena le manodidina ny tena. Eo akaiky kely eo fotsiny lareny eo. Ny autoroute lafo indrindra eto ambonin'ny tany ao lareny eo misy azy. Ny anao olona roa no manjakazaka amin'ny firenenao, manjaka ny harenanao. Lazaina nivoaka ary amin'ny banky centrale hoe zao taonina ny volamena ny ondrana. Nefa nivoaka ary amin'ny ONU, nivoaka avy any Dubai efa amin'ny taoniny maromaro. Ianao tsy tia tena. Tsy fantatrao akory hoe zany zavatra zany anie. Misy tombom-barotra tokony any amin'ny fitsaboana, tokony any amin'ny lalana ny résultat-n'izany. Satria ianao tsy tia tena. Ny fitiavanao ny tenanao aloha ny voalohany indrindra sy ambony indrindra. Ary ny tena problema oa tsy tian'ny hafa koa. Tsy mahay mitia hafa koa. Zany hoe le malagasy zany tena tsy atany sady tsy ataniny tsy aparafara e. De agnamiko tena mendrika antsika mihitsy,
tena mendrika amin'ny malagasy mihitsy hoe Iandry Rajoelina amin'ny filohan'ny malagasy. Ino ro mahita amin'ny maizonao? Dinio tsara anie ty harena izy menaka ve? Ty fidedadedahana. De mba taty am'ty hoe nanasika an'ty ouverturen'ny Jeux olympiques. Fa inona moa le olympisme? Mba tsy ampany Andry Rajoelina ve hoe inona zany olympisme zany? Nisoratako anatin'ny lohateny ao hoe valeur éducative par le bon exemple. Miangavy ny comité ino izy teo ny olympique mondial na international tsy fantako ny filaza azy eo. Mba aloha hisy trêve politika kely. Didireo mangina daholo ny frantsay tsisy miteny politika mihitsy. Tena za tena miteny anareo a. Fantatry Andry Rajoelina tsara fa tia andafy Andriamatoa Rajaonarimampianina. Fantatry Andry Rajoelina tsara fa tia andafy amin'izao oro zao. Satria raha ny tena marina tokony nody omaly Ramatoa Christine Razanamahasoa. Fa noho ny antony maro samihafa dia mbola voatana androany. Normalement izy talata no nody an'i Madagasikara raha ny fahafantarako azy amin'ny talata. Normalement a. Fantatry Andriamatoa Andry Rajoelina zany hoe misy an'ireo olona ao aty. Mba manao ahoana nareo? Tsy tsara ve mba mihaona kely mba miara-misotro kafe tongava aty an-trano? Tena sahako miteny anareo. Fa manaiky ny olona amin'izany maty. Tsy manaiky maty. Fa moins mivoaka ofisialy amin'ny pejin'Andriamatoa Andry Rajoelina hoe nasain'Andriamatoa Andry Rajoelina tany an-tokantranony ny fampidinidinika sy ny fampitafatafa nandrisy ny adiny iray Andriamatoa Rajaonarimampianina mivady. Tonga amin'izany fotoana izany Andriamatoa Rajaonarimampianina maty. Tsy tonga maty. Zay le fanaovana politika. Aiza no misy anao Ramatoa Christine Razanamahasoa? Fa tonga any izay mivady arabanao amin'ity tsingerim-taonanao ity alohan'ny andehananay any Afrika. Manaiky Ramatoa Christine Razanamahasoa maty. Tsy manaiky maty. Fa kisy igany. Sy Andry Rajoelina mivady. Tohana amin'ny fon'ilay malagasy hoe tena mba tena enjana indray zany a. Enjana indray zany a. Fa saingy izao. La valeur éducative par le bon exemple. Non. Tsy fantatro. Ahoana ny fomba nitaizana azy mivady? Tsy fantatro. Tsy fantatro. Misy fleurir Kotomalala. Zareo ve mba mihaona amin'ny fandombera kely mba afaka manatona anay ve ianao tompoko? Tsy mahafaty zany. Pasteur Andriamanjato, ahoana lesy? Afaka mihaona lesy ve tsika roalahy? Pasteur Andriamanjato, filoham-pirenena ve lesy ny miantso? Dia tsy hanatona ny lahy. Fa no ialahy izy saratsiraka. Na dia tamin'ny opposition fervente ary Andriamatoa Pasteur Andriamanjato. Afaka mihaona ve lesy tsika roalahy? Rehefa miaingo izay hoe elahy zay dia tsisy hoe alao amin'ny terrain neutre. Samy akama zay mifampiantso. Dia mifanatona amin'ny fampiakama.
C'est un olympisme, c'est de tolérance. Le bon exemple. Sambody any an-tanindrazana zao ty inona zavatra hitanao. Tsy afaka irerireriny ngia andrarjelona izy ny tena tompony. Satria tsy vita akory ny efa nikasohan'ny olona. Tonga dia efa nitsetseman'ny olona ty miainga. Tadio fa ny amin'ny politika amin'ny farany any ny farany. Ohatrany te hiteny ary aho hoe ohatrany tsy mino ao any Madagasikara zany Emmanuel Macron. Ohatrany tsy mino an'izany aho. Fa ny irina aloha zany, irina dia mba tonga any izy satria ny zavatra fantako raha ny ara-tantara rehefa misy filoham-pirenena frantsay mamangy any Madagasikara dia misy teny zay fitenin'izy ireo. Dia après an'izay fitenenana izay miova ny tantara. Dia après an'izay quelques semaines na quelques mois miongana ilay fitondram-panjakana. Fa zay zavatra irina, tena irina mihitsy hoe mba hamangy any Madagasikara dia Emmanuel Macron. Fa za tsy miteny hoe hamangy, hanongana, fa mba hanampy ho avy mba hijery momba an'izany Madagasikara zany hoe aiza ho aiza tokoa zany Madagasikara zany mba hisy hoe ohatrany mba hoe mba milay zany le zavatra atao e. Ka andefa hira dia mpanao velomontsika fa izay aloha ny vita androany ary tsy mety koa le lava loatra mba ahafahantsika mikorana sy mifampiresaka amin'ny zavatra atao rehetra. Fa
Tsara ireny hoe zany hiram-body zany le olona. Tena tsara. Raha tany amin'ny taona 20 tany tanoany zany ny akamako rehetra dia rehefa mahafantatra azy ka mihaino azy, mihaino hira miaraka amiko dia R&B, rap, hira vahiny. Fa rehefa maheno azy zalahy amin'izao fotoana izao hoe hira malagasy no tena henoako an, gaga mihitsy zalahy hoe tena ahoana ary inona ary. Ka zay le izy ka. Misy fotoanany daholo ny zava-drehetra. Hay, hanome hommage kely aho aloha. Adinoko misy namana ato aho, akama zany il va se reconnaître an. Ny tenako an, mbô eny efa fantatra ilay akama moa zany ahafahako manome hommage azy hoe tena misaotra amin'ny fanarahanao anahako amin'ny fotoana sy ny ora rehetra. Merci beaucoup, tena sincère remerciement parce que mahatsiaro eni-boninahitra ny tenako an. Io ranamana io dia zao fotoana kely tao anatin'ny fiainanay no niarahanay zany tamin'ny fanatanjahantena. Mbola vao cadet zany hoe vao benjamin zany niakatra cadet no zaho tsinona lava zany tamin'izany, maroroka be zany, dia surclassé junior. Dia rehefa tao anatin'izany surclassement-na junior zany an, hitan'ny frère Fazio ahako tamin'ny handball zany an. Za tsinona tany La Réunion nanao handball sady nanao rugby. Dia gardien de but aho tamin'izany. Raha ho an'izay mahatadidy an, dia zany La Réunion zany an mangazo ny malagasy zany amin'ny resaka handball tany amin'ny taona 77 tany. Tsy maharesy malagasy mihitsy zany La Réunion zany. Ary tamin'izany nefany gardien de but aho zany tamin'izany. Dia rehefa tonga dia hitan'ny frère Fazio aho satria saika resinay zany Saint Michel tamin'ny resaka OSUM efa tany Madagasikara indray io zany. Dia nanantona frère Fazio, moa ny prof de gym koa Léon, gardien de but an'i Saint Michel tamin'izany. Zay promotion an'ito ranaman'ito tsy noautoriseny moa za hanonona ny anarany satria surprise honazy ty hommage ty. Fa raha autorisenao akory akama dia soraty hoe je t'autorise, ataovy amin'ny MP na ohatran'izany dia hotonoky ny anarany fa olona mahafinaritra ilay akama raha mbola ao izy. Dia i Léon zany sy frère Fazio no nitondra anahy tao amin'ny Saint Michel. Ary tao amin'ny Saint Michel handball no nahafantarako, ary nanao foot koa tao amin'ny Saint Michel. Tao amin'ny Saint Michel handball no nanaovako, no nahafantarako an'io ranamana, zany hoe zokibe zany satria zay tamin'izany, za zany tamin'izany mbola cadet ny surclassé junior. Dia tonga nefany, dia rehefa tonga tao amin'ny Saint Michel tonga dia nanao niaraka tamin'ireny ngeda be ireny, mbola nahatratran'ny
Izy zareo zany moa ty vazaha lavabe ty, Tsiriry moa sa izy anaran'izy iny, mitifitra lavitra be mafy be iny, mbola nahatratran'ry Jacquelin, Jacquelin ngamba ry azoko tonoina satria avana akaiky izy tsy de olana loatra mety hanono azy a. Fifandalam-pandehanana koa izy tam'zany, mbola nahatratrany mbola tao moa zany mbola niaraka nanao tamindry ry Saleh moa nahary kely ary fa en fait zany zay promotion ambany zandry Ratoza sy ry zay ambakiny Koto raha dilo fery zany no promotion. Na i Koto any a Moscou. Fa ity lera namana mpanaraka anahy ty zany, ity zokibe ty, dia zoko teo aloha ka de tena misaotra il va se reconnaître, manao arts martiaux izy ary anisan'ny olona respecté sy respectable ao anatin'ny fiarahamonina, tena misaotra fa eniboninahitra ny akama amin'ny fanarahanao ahy satria tsy mitrahatra izy mandefa réflexion am'zay zavatra zay ataoko sy ny karazany ka de mandram-peona veloma mahafinaritra ny akama rehetra, asa tiandreo ataoko mba hampio ahako amin'le avocat amin'ny fandehan'ny fitsarana ty satria hainareo fa mafy le izy, alefaso OMP ny fangatahanareo indriba tsy mandalo amiko tonga de any amin'ny avocat, raha sitraka arô re tompoko ka tena tiarako le izy, mifono, mpiangaviana, ndao ary, veloma tompoko, mandram-peona.